Fifaliana trany re mpanaraka ny pejy-jaina eto amin'ny pejy RGL. Iarahanareo aminay mirahalahy zaho Ramanatombontsy Jean-Luc. RGL moa zany fanafoezana azy ary Mostanina Betselona. Tsy asa-botsy akory anio fa andro andavanandro kanefa araky ny efa fiteninay foana eto amin'ity tolona ity, satria tolona zao zavatra atao zao fa tsy fialam-boly dia rehefa misy vaovao maika sy misy zavatra mila hifanentanana dia miditra manao live spécial zay. Spécial satria hoe miavaka amin'ny andavanandro. Ny andavanandro no raha ny marina hoe isaky ny sabotsy. Iny krônika any amin'ny rahalahy efa mahazatra nareo ny manaraka azy de izay zany. Ka eto dia tsy janona ela tsika fa tsy lava ty androany ty fa zay ventindrasaka no iazakazahana. Lohateny efa nomenantsika hatramin'ny maraina hoe coup d'état institutionnel en cours à Madagascar, zany hoe efa en cours fa tsy hoe eritreretina na aiaina na mety fa efa misoko mangina. Saingy isika moa dia taritina makany Majunga kely mba ho varimbarinan'ny Majunga any, mitovy ohatran'ilay nitranga tany Tuléar, ny sasany manao tsapiky tany Tuléar de nefany maniraka olona any ambadika any manao zavatra anerena olona. Mahalala an'izany tsara le olona responsable an'izany fomba fanaondro zareo foana io rehefa misy zavatra ataon'ny zareo dia asiana événement en parallèle mba ahatonga ny attention ny olona tsy ndefa fa izy efa misoko mangina. Ka ny anjarana eto dia ny manaboraka an'izany amintsika mpanaraka ny pejy sy indrindrandrindra ianareo zay manomboka eto moa zany de tsy hoe mpanaraka ny pejy tsony fa izay nareo manaraka ny mouvement fanorenana miabo. Zay zany zao mila mizatra an'izay amizay tsika dia zay nantony eo anay aminareo eto androany dia zay no hoe lafa inona ny vaovao Mostanina zarazarao amin'ny namatsika eto amin'ny mpanaraka atsika eto amin'ny fanorenana miabo ty resaka mahafahapana amin'ny assemblée nationale kotrokotrohan zalao ty. Inona ny tena tetika zareo fa inona ny zavatra ho ataony amin'ny HCC ao. Tonga de omenanao ny fitenenana. Faly miarabanao paster ary fary miarahaba isika mpanaraka ny fandaharatsika matetika. Alohan'ny teniko moa miarahaba ny namana rahalahy rehetrarehetra silamo zay tratra amin'ny fety androany ary niarahaba koa moa ny kristiana rehetrarehetra zay tratra ny fetiny Pentecote iny vita iny. Tsy hoe tampotampoka moa le vidéo tsika ty androany fa efa nieritreretina atao ihany izy ty talohan'ny zavatra lasa officiel fa nohon'ny le hoe nisy le fetiny Pentecote de tsika moa niteny hoe aleo tsy hiteny fa ajaina ny mpivavaka rehetrarehetra de androany moa mbola najaina koa ny fivavahana ray nefa miazakazaka ny toe-draharaha zava-misy eo amin'ny firenena de manahirana ihany koa ny tsy hiteny. Efa nangataka 2 andro atsika de lasa nihitatra androany moa ile izy fa tsy maintsy miteny zany tsika ninona ny trangan-javatra misy rehefa mitondra marary amin'ny firenena de voatery tsy maintsy miteny tsika paster. Raha misy moa firesantsika eto matetika hoe nisy coup d'état ve tsy nisy coup d'état ve teo a Madagasikara, zay foana ny verimberina. De rehefa aveo intérim ve sa transition ve sa de resabe koa iny teo amin'ny raharaham-pirenena. Androany manamafy ny zavatra tenenitsika le izy ary tiako ho interpellena ihany zany ny filohan'ny institution anankiray zay nanendrikendrika zay nanendrikendrika enao moa paster mialatsiny hoe mandainga zao de rehefa aveo moa tsy mbola nanao coup d'état zany olona demokraty
androany mampametram-panontaniana hoe rehefa ny teny isika de hoe ametraka requête any amin'ny HCC hoe requête populaire talohany atsika ametraka an'izany moa de fa nametraka koa i honorable i Antoine zany de ny mahagaga le fe zany jerentsika hoe au moment ny voaka tokony andeha rapitso zany ny fitsarana an'iny requête iny ny amoaka décision an'iny requête iny tokony rapitso zany tampotampoka eo ny assemblée nationale zany analany haut conseiller ny ao anatin'ny HCC de mametraka fanontaniana ihany isika pastera satria mialatsiny ataontsika hoe mametraka fanontaniana fa tsy miaccuse olona satria tamindray mandeha iny moa ianao nametraka fanontaniana fa tsy mety tsy ny précisenao hoe fanontaniana petrako izy ty de lasa nataon'olona nanao accusation ianao pastera androany mametraka fanontaniana ihany izahay hoe amin'ny mahademokraty an'le filohan'ny androm-panjakana ny ametrantsika fanontaniana inona ny lalàna mametraka ny hoe rehefa misy au moment ny misy contentieux any amin'ny HCC hosoloana ny membre ny HCC tampotampoka eo tsy midika ve zany manamafy ilay hoe aiaitsika amin'ny zavatra tsy tokony andehanany misy olona manko monsieur hoe super président izy ao Madagasikara jabahany asan'ny exécutif de jabahany asan'ny pouvoir judiciaire de androany tampotampoka eo hosoloanany au conseiller ao amin'ny HCC nefa rapitso io ihany tokony amoanany didy mikasika an'le hoe requête mitodika amin'ny vahoaka malagasy hoe io ve ny zavatra ny olona ho atokisanareo ho hitondra fanovana nefa izany manipulation izany no noentsika na ny enjehana ny fitondrana teo aloha raha nanodikodina ny voka-pifidianana ny valim-pifidianana ny teo aloha de androany io HCC izay nanome an'zareo fahefana tsy ny vahoaka nanome andreo fahefana oka zava tsika moa mbola tsy hiditra any amin'ny détail hoe tena nisy tolom-bahoaka marina ve satria raha jerena ny tantara tsy tolom-bahoaka tolona ny affaire sociale nanomboan'le zavatra de lasa fanonganam-panjakana io HCC io ihany natokisana ny hoe nanomen'ireo fahefana androany aiaiana le HCC satria efa betsaka loatra ny olona mitaraina tonga tena isaorana ihany moa ny HCC raha nandray andreny requête reny satria mety maheno ihany zareo hoe tonga ihany mifanahy masina any am'zareo ny aiaim-bahoaka ny olana ny vahoaka malagasy de io ny atahorany sasany de mety tsy ho voafeny tsony zany ny membre rehetrarehetra ao anatiny io HCC io de zay aiaiana zany mila esorina aingana sao de mamoaka zavatra tsy tokony avoaka amin'ny atiavan'ny zalana azy zay aiay tsy havanana faharoa manaraka an'izany ny pointsiko tsindrina satria naverimberiny filohan'ny izy moa tenenana azy hoe refondation du PRRM ozy HCC ozy tsy afaka ongana tsy afaka ongana izahay ary tsy afaka ongana koa ny assemblée nationale inona zany ny pouvoir ny assemblée nationale anongana ny membre HCC izay nametraka ianareo eo amin'ny fitondrana
izay nanamafy ny fitondrana eo ampelatananareo. Midika ve zany efa manomboka ny tsy mifankatoky sa hoe misy ray tao ambony tao izay tompony fahefana tao anatin'le HCC izay nahazo vola hono hentsika iny pastera, mbola tsy navoaka antsika satria tsy misy preuve concret moa hitatsika, nefa tsy nizara tamin'ny namana. Za manko ny resa Benandeha de tao nisy disadisa hoe esorina tsy esorina, saiky esorina ihany ny filohan'ny HCC tam'izany. De raha tsy nisy moa fandefasana miaramila aingana avy tany avoloha mety niongana ny président HCC tam'izany fotoana. De androany io fa manomboka miayay izy samby izy eo de manao ny tsy fanao ny Assemblée nationale izay efa tokony noravana hatram'izay. Eo tsika ny ametraka fanontaniana hoe ireo ve olona ny eritreretintsika hitondra fanovana ao amin'ny firenena, de ireo ve androany ve masamy teny ve ianareo mpanao politika rehetrarehetra hoe ihiditra hanomana fifidianana madio mangarahara accepteny olona rehetrarehetra ny valim-pifidianana ivoaka eo. Io no natonga anay hoe ny tena androany hoe tena efa tsy fitsonjovana amin'ny vahoaka sy ny firenena malagasy tsony ny zavatra katsahana roa atao. Tsy tenenina ny fanenjehana isan-karazana, ny menasy mahazo an'ireo mpitsara reo hatrany amin'ny ankohonana, ny viady aman-janaka mahazo menasy, tsy masamy teny. Hitatsika moa iny pastera na rekety nataotsika hoe sarintsariny rekety populaire ho apetraka amina HCC. Avoka anankiroa ny contactentsika tsisy nasa andeha ametraka an'le rekety. Fa maninona ary? Fa ngatsy zo manana avoka? Maninona ny avoka mpitsara matahotra? Ny miaramila moa tsy tenenina tsony, be de be ny ofisier matahotra, voara-maso, tena mampatahotra, mampangovotra ny zavatra misy. Ino moa ny sarintsariny novelasy atao hoe mody mandeha mihinana masikity mandeha am'izao io no tiako tsindriana kely amin'ony hoe fetitsika silamo androany gaga ty fombatsika silamo ny tena hatramy 91 indrindra tsika tana Diego, toetratsika tsy manjary izay misy ho lelaka ampidirana na fivavahana ny politika. Tamy 91 no nilatsaka Andriamatoa Ratsirahonana de mody noentina tao amin'ny moské. De ny nanaraka an'iny daholo taty aoriana isaky ny manao zavatra de atao fitaovana zany silamo zany. Androany zavatra fety lehibe ho an'ny silamo de misy minisitra hoentina, tsy hay tsony iny na vita hotoba na tsy vita hotoba de hoentina nivavaka ny kosoaly moa izy fitenitsika zay de iny nalaina sary atao style tena fomba fanaovana le fivavahana hita mitsy hoe am'le tsy fifanajana zany eo amin'ny silamo. Mialatsiny koa tenan'ity pastera hitako sary koa tamin'ny herinandro
Nga PRRM ohatrany tsy haiko na voantso moa izy iny tery ambonin'ny altara asa nanao discours izy iny de miaraka amy garde du corps de tsaritava de miaraka amy Kalaknikov nefa mpiandry le rangahy mpiandry za moa tsy mahafantatra firy tsy mahay zavatra betsaka amin'ny fivavahana pastera fa ankiniko aminao hoe raha ny fahazahoako kely an'izany a zany altara zany a zavapady zavatra manana maizy azy zavatra hoe fihavanana no entinary ambony altara fifankatiavana nefa basy no entinao ary ambony ary nefa ianao milaza fa mpiandry inona moa ny antony tenenako zavatra roa zany amy resaka fivavahana na le fivavahana ary ataonareo tsinitsinina zava-masina ataonareo tsinitsinina vao maika le firenena izay efa hita ny zavatra ataonareo de androany isika hiditra amy krizy lalina indray rehefa sahanareo mikitikitika ny HCC nefa ny HCC tsy nandrava ianareo a zay nanomenareo fahefana dikan'izany ane efa tsisy arofanina ntsony eo a Madagasikara tsisy arofanina ntsony eo a Madagasikara tsy zavatra atahorana ntsony zany e tena nomena ampelatanan'olona le fahefana izay olona tsy mataho-tody tsy matahotra mifankaratsy tsy matahotra ninina tsy matahotra nizaniza ntsony zay le nampiteny anay hoe opira noho le teo aloha reto olona reto tsy fankahalananareo zany re olona e tsy fankahalananareo velively zany fa ny zavatra ataonareo ny mampatahotra anay mampahonena ohatrany hoe tena pouvoir sans limite tsony zany ny anareo tena misy manana pouvoir sans limite tsisy arofanina le firenena ny mpitsara ny miaramila rehetrarehetra matahotra ianareo mitondra satria maninona matahotra ho vonoina zay tsy maka vola moa fa tsy maintsy zany ve le fanovana ny andriandraitsika eny be de be nareo androany mbola mitehaka satria zay manodidina an'le fitondrana sy mahita hirika mahita hoanina kely ao am'le fitondrana eny mitehaka daholo ato amy Facebook miaraka am'le compte fake rehetrarehetra fa tena hoe le vahoaka mitrongy vahoomana any manahirana rapitso afakapitso andeha amy fifidianana anamafy io fitondrany io zareo amin'ny alalan'ny fifidianana rehefa avy eo a anao ny tsy fanao rehetrarehetra mitoy zao gaboraraka zao de fanontaniana mipetraka iza ny ijoro iza ny hiaro ny vahoaka malagasy zay zao a ny tena natonga anay hoe andao pastera hiteny ihany a androany satria le rapitso le zavatra fantatray a tanova ninina ny fitenenanay androany fa hadidy masina ho anay no miteny mba ho tonga saina ihany ianareo député sasantsasany zay mbola manana etika ho an'ny lohany mino fa ijoro anareo amin'ny hevitra anareo eny e na dia fa be de be ary manao polo maintsomaintso tsy manino zany fa tadidio betsaka ny teo alohanareo atao amin'ny toeranareo io a zay tsy nanao ny tsy mety tamy firenena aiza ry zareo am'izao sao de aiay tiako sao de rapitso afaka pitso miongan'io fa tena tsy anaovana indra fo itsony
reto mpamamadika palitao reto tena tsy tokony asiana indra fotsony ary ny malagasy tokony manisy indra foan'izany satria no avitsika no avy ny firenetsika no avy ny taranakatsika zay ny olana eto tsy za tsy pastera fa no avy nytsika no avy ny taranakatsika rehetrarehetra efa simba io mahay simba itsika tokony hanomboka hanorona hanavitra de nefa zao tsika asiana resaka foana hoe le fitondrana teo aloha nanimban'io le fitondrana teo aloha nanao an'izao eny efa fantatrika natoytsika nanongana an'le fitondrana teo aloha efa fantatsika daholo ny tsy nety nataony rehefa tonga eo ve tsika tsy andeha anarina le tsy mety ve ny nataotsika sa andeha anapotika vao maika anatrotraka ilay firenena faraparanako ny ahako pastera satria misy mampiahiahy ihany kosa ny zava-misy koa satria misy ngarainy monsieur hoe super président tena mitodika amy PRRM amty na ianao complice na ianao misy amely tsy fantatro ianao mahafantatra anazy PRRM tsy tonga ho azy ny discours ny sasany hoe tandremo anareo amle karana tsy mila mankala karana zao tampotampokeo misy ihany miomana hilatsaka quelque part ho aniza zany ty zavatra ty tena mino ve anao PRRM fa ho anao anaovana ny zavatra ty tena ho anao 100% ve le izy PRRM ihany moa ny resaka atsika eto fa tena mialatsiny tsy hoe ianao rery colonel Mikael saika diniko le izy kay tsy PRRM le rehefa miresaka PRRM kay dimilay le izy pastera adinitsika foana fa manana filoha dimy atsika am'izao izay pehena ny volam-bahoaka raha manendrikendriky tsy hoe manendriky anao zay colonel Mikael zay PRRM fa aminareo dimilay mitodiky satria ianao ny PRRM ianao colonel Mikael ianao ny ataony zalasorina izy rehetrarehetra fa mino samy manao ny ataony io samy manao ny décision satria ny perquisition makery ndraindray ianao PRRM Mikael ary tsy mahafantatra an'le izy nefa ianareo midimilay ao ihany mahafantatra an'le perquisition rehefa mitotona ny zavatra maimbo de any amy PRRM any amy filoha any amle mpitondro de ao koa manao manœuvre avy any amin'ny assemblée nationale de rehefa mitotona eto amin'izy ianao PRRM maloto de androany tena mametraka fanontaniana aminao PRRM hoe tena misy ingratitude ve raha ohatra ka ho avelanao izany fa nitsakitsahana zany HCC zany izay nanomenao fahefana ianao ihany ny teny hoe tsy aza ongana hoy HCC sa hoe lay filohan'ny HCC ihany azo ny maha HCC anazy de protégeny satria iny miaro iny ny fampinana tombotsoa masaka sy ny manta fa ny akotro zany zany mpanatanteraka any ny resaka inona ny tianareo atongavana alohan'ny farany ozy tiako ny ray ary
manahirana. Rehefa nandeha moa ny Tsapiky tany Tuléary aho, misy namana colonel nalaza be teto zay niahiahinareo anao coup d'état sy te hamono anareo natao daholo moa zay nandoto anazy fa ny magaga todika miaramila rehetrarehetra haiza re resaka fraternité solidarité entre frères tandroka arony vozony rehefa ny namanareo misy mercenaire vahiny mitorture izy any Aponja. Aiza ny solidarité anareo? Tena efa tsy misy maizy azy ve i Madagasikara? Tsy mananambo mipotsoany ve isika? Tsy aleo ve isika samy malagasy manao règlement des comptes-tsika? Toy izay hoentina ny vahiny ny tortureny malagasy. Zany tena mbola haute trahison. Todika ihany amin'ny HCC raha zay ianareo alohan'ny tongany azy dia ataovy tongany ianareo. Efa henonareo daholo ny tarainan'olona. Rehefa anao tsy ara-dalàna izy ianareo mbola ny ara-dalàna. Ianareo ihany mahafantatra teto zay nametraka fanontaniana 3 herinandro zay sa 2 herinandro lasa hoe aiza ho aiza ny légitimité sy ny légalité n'izao fitondrana zao. Fantatra va tsy misy fa ianareo tao amin'ny HCC nanome décision politique nametraka ny hoe PRRM zany. Ianareo ny tompon'antoka amin'izao rehetrarehetra zao. Inona moa ny andrasanareo tsy mandray fepetra? Fepetra enjana. Sa andrasanareo hoe soloina daholo ianareo? Zay vao hoe samby alanenina izy ty. Zay ny ahako pasteur somary lavalava kely sady nentim-po ialana tsiny satria le fahatezerana moa io ihany fa le miafiarovana ny tsirarany sy ny fanambakana ny malagasy mihitsy ny mankarary fo. Nefa tsisa mijoro na ny mpanao politika miandro toerana daholo, miandro nomination. Ny mpiasam-panjakana moa sy ny miaramila sy ny mpitsara moa fa matahotra. Efa ireo kosa nazava ny tena amintsika hoe tsy hainareo ny ao ambadika nay ato ny fianakavianay mangovotra isan'andro. Iny zavatra tsisy dikany mety hoe resaka mananianana amin'ny WhatsApp de fa preuve fa atteinte à la sûreté de l'État na coup d'état. E tsy mahazo mananianana amin'ny WhatsApp tsony zany ny olona fa iny lasa preuve concret amin'ny coup d'état. Fitaovana ny fitsarana amin'izao gouvernement zao. Ninona teneninareo hoe mandeha amin'ny famarinana bulldozer miada amin'ny tsirariny tsisy zavatra tsirariny zany iadivana zany ao. Maimbo daholo ny ao. Na ny vola miresaka na ny basy miresaka. Zay ny zava-misy ao Madagasikara. Zay ny ahako pasteur fa sao de lava loatra ny antsika androany. Ok, merci Mostany. Averina kely amintsika mpanaraka ny pejy ny anton'ity live androany ity dia ilay lohateny hoe coup d'état institutionnel.
inona le coup d'état institutionnel de zao hoe misy zany fikasany ny ao amin'ny assemblée nationale kidy assemblée nationale fantatrareo fa ny panina zany no zany ny ananatsiny amin'ny assemblée nationale fa lasa hoe assemblée nationale no voatonona fa ny tena investigateur dia ny panina zany izay anolona tapitapoka eo miazakazaka olona anankiroa ao amin'ny HCC. De jereo nareo tsara le incohérence hoe io fa tsy hananana fitokisana intsony ve zany ny HCC ka soloina ireo olona ao anatiny zay ny reconnaître an'ity régime ity. Ary nareo tsara le genèse ny tantara. Sinon matoa zany ny HCC ny reconnaître tampotampoka teo ny légitimité an'izao fitondrana zao ny sinina zany tao ianareo no mandinika matoa soloina de tsy azo antoka na mpanohitra na olony Laurence zay moa zany le logika. D'accord, arao tsara le izy hoe satria io no nampandany any Andry Rajoelina sy ny forongony tamin'ny fifidianana teo aloha. Raha ny logika zany tamin'ny voalohany de ny hoe raha vao io HCC io fa HCC tsy manjary atsika rehetra samy miady an'izany daholo hoe raha vao daholo ny institution rehetrarehetra. Tapitapoka nefa ny rétrograde monsieur Michael Randrianirina de hoe hanao fanambarana ny HCC zay noravako omaly mamerina kely amatsy mba ho azonareo le hoe inona le ketrika ao ambadiky lay coup d'état institutionnel am'izao fotoana zao. Zavatra noravahanao ve no mireconnaître anao officiel. Raha ny tokony ho izy zany tamin'ny fotoana iny tsy tokony mipotra tentsony ny HCC hanambara hoe manomboka androany dia izy dimy lahy no filohan'ny androm-panjakana. Fa maninona ny tonga teny any izy dimy nanona tonga teny any ny HCC nefa noravana la veille na quelques jours avant. Za zao raha ohatra ka roahana amin'ny toerako hoe ianao zany tsy responsable ty birao ty intsony voaroky ianao ok angoniko ny entako de lasa za efa lasa manao vakansy ary amoron-dranomasina ary dia za andray avy natsonareo avy any minome ny chef de service ao ambanin'ny fiadidiany ilay birao zay tsy ananako fahefana. Logika ve zany nareo? Dikan'izay matoa-mbola nanana lalana hiteny reto HCC zay noroany anareo reto misy zavatra natao tamin'ireo HCC reo zany. Tsy fantatro hoe inona le zavatra natao azy. Ianareo samy inona daholo reny mety zavatra mety ahatonga n'ilay HCC zay noroana ho afaka ny teny indray. Vous êtes intelligent? Il y a deux options. Anareo ny mahalala hoe izy am'ireo option reo samy mety possible izy roa. Fa tsy any ny resaka fa velako any. Vita ny ilanareo azy de ny filanareo ohatran'ny CRPR izy. Nanomboka teo de nisy an'le anaky telo nesorona miazakazahana ohatran'ny tsy naikely. De hoe ka zay natsona fotsiny eto mba hitondra anareo makany amin'ny anina de maramila no nentina mody hoe sécurisena any zareo telo. De nanao démenti izy telo hoe non tsy araky ny sitraponay ozy izy nanesorana anay fa misy pression. Aveo de nisy démenti latsakilana anjaza le firenena. Zany hoe lainga no hitondrana any Madagasikara. Lainga tsako ny teny an'izany. Nefa lazain'le rangary hoe mpandainga. Iza ny mandainga amitsika? Iza ny mamervery ny vahoaka malagasy? De hoe sécurité nareo de mody mba sina miaramila miaraka aminareo. Arao le tale genèse aza mora manadintsika vahoaka malagasy. Ary ny rôle anesy mostany dia ampatsara anareo zavatra voatsiery. Aveo am'izay nandeha miazakazana tapoka koa le seni. Nametra-pialana daholo ny seni rehetrarehetra afa-tsy ngia Thierry raha tsy diso izay fantatrareo tsara fa iza io Thierry io sy ny tantarany sy ny zava-bitany teo amin'ny seni. Tsy la zavatra be deabe
tsika samy olo $15, il suffit de chercher sur Google et Facebook dia ananareo mivaly teny. Comme par hasard, ny anankiray ihany tsy démissionna ary ny anankiray tsy démissionna ilay notendrena. Fa reo ambin'ireo miala tapoka. Mba fantatrareo moa ny avantagen'ireo olona mpiasa ny CENI reo sy mpiasa ny ACC reo. Sos. De tapotapoka ave zareo de tena ohatra tsy tiana tsony indray le avantage fa hialy zay. Attendez. Fa inona zany nampiala an'ireo koa? Anjaranareo mamina vina. Option roa. Soit la méthode douce, soit la méthode hard. À vous de interpréter les choses. Toizatsika ny tantara. Niazakazahana amizay de nisy problème atrary amin'ny ordre olafitra fanaovan-gazety natao daholo ny mikimaky rehetrarehetra hoe ty ny solotena zao mba hoe vaovao zao ny CENI. Ahitanareo makaizy ty revy ty mialatsiny am'le fomba fiteny. Niazakazahana. Zao tsika zao dernière pièce am'le puzzle ny Assemblée nationale hanova anankiroa amin'ny ACC. La boucle est bouclée aux ambassades. De eo zany mampieritreritra hoe tsy mahazo manongana ny ACC fa ny Assemblée nationale ava afaka manova. Izay araky ny teny mostarina teo hoe fa maninona alavay an'le hoe tokony amoaka didim-pitsarana ny am'le requête novana. Hitanareo logika ave zany? Alohany amoahana an'le didim-pitsarana an'le requête novana. On change ny olona zay hamoaka didy lavay. Raha batao aorina izy de mety mba ho zay hoe nareo kosa ratsy nareo kosa mba mila baniny. Fa possible ave hoe za zao président tribunal juge eto amity lapam-pitsarana ity. De misy affaire mamay be de za nanao ny enquête, za nanao ny rehetrarehetra. Rapide tsy voaka ny didim-pitsarana hoe meloka sa tsy meloka le olona io. Dia tonga am'izay le izy rapide so namoaka didim-pitsarana androany affecté. Azonareo ve izy? Hoe mivoaka ny note de service hoe affecté anao monsieur le juge. Fa olo-kafa no hamoaka ny didim-pitsarana rapitso izay tsisy fatany ze bisy bahany io procès sy affaire io. Tonga de kopinareo zany misy zavatra tsy milamina zany. Tsy mila mianatra droit akory zany. Tsy mila mianatra politika zany fa c'est clair comme l'eau de roche. Dikan'izay aminay de misy ingérence ny pouvoir législatif amin'ny pouvoir judiciaire constitutionnel. Izay lay coup d'état tenenay eto. Ingérence ny pouvoir législatif aty amin'ny pouvoir judiciaire na constitutionnel. De tsy mataitra tsika zany fô zonareo hoe ka izy no eo. Tena manota fady zany. Raha mbola fanjakana lazainareo fa tandalana Madagasikara. Izay le zava-misy am'izao. So hoentinareo ndray fangamo tsy azo soroana. Oui, fa tsy amin'ny fotoana zay tiavanareo azy. Tsy amin'ny fotoana zay tiavantsika azy, fa misy lalàna mifey azy io. Zay ny ray. Ny azy zany dia manasa ansaiko de ty. Hoe misy teny nga Ousmane Sonko tamin'ny affaire-ny Sonko mbola idirako fa misy zavatra ifandraisany am'tio mantsy hoe ne confondez pas la force du nombre avec la légitimité du droit aux izy Sonko teo amin'ny Assemblée nationale sénégalaise. Eto amitsika zany de rapport de force no lasa droit. Averiko ny rapport de force ny droit hoe za be ozatsy, izaho ny tompon'ny fitondrana, izaho no manana ny russe, izaho no manana ny basy, izaho no manana ny vola, donc c'est moi la loi. Mampatsiaro any Jean-Luc Mélenchon hoe je suis la République. Ozy izy Jean-Luc Mélenchon manoloana ny procureur de la République, soufa les procureurs de la République en tenant non, vous n'avez aucun droit sur moi. Ozy izy les procureurs zany le lavany. C'est bevava be anao Jean-Luc Mélenchon ouais je suis parlementaire. Et alors parlementaire anao fa za procureur de la République
fahefana roa samihafa zany fa tsy hoe ianao rehefa parlementaire de tu as le droit sur le procureur de la république fa any amitsika ny parlementaire afaka manindry ny fitsarana ny agent de l'état amy justice io vao nyteneny mostanina teo nampanao requête anareo populaire zay misy antony iny c'était une sorte mialatsiny amitsika mpanaraka ny pejy sy fanorana miabo piège nataonay iny mba hitsapahanay hoe aiza l'état de droit Madagascar requête populaire nahazo sony be de be tsika arisorana anareo fanamaly nareo de nanao fanampy zahay hoentino ahitatsika ny misy mbola misy fanjakana aveo Madagascar fanjakana dans le sens digne de ce nom de araky ny fomba fanao dia tsy maintsy naka avocat zahay hanatitra les requêtes populaires eny amin'ny ACC tsy misy na iray mifona aminareo ordre des avocats nanaiky hanatitra ny requêtenay satria ils ont peur de qui? À vous de répondre. Iza natahoran'ny avocat zany hoe ny justice zany matahotra pouvoir iny soit exécutif soit pouvoir législatif dikan'izay zany tsy misy séparation de pouvoir à Madagascar fa sous tutelle ny justice eo anolohan'ny exécutif sy ny législatif donc tsy ara-dalàna zany avoy am'izay le hoe aiza le légitimité de droit nareo savez nareo ny manana nombre sy ny force de vous avez le droit dans vos mains c'est plus une république bananière zay zany le izy azonareo ngamba le logika ambadika le izy izay nanaovanay le requête ho prouvenay aminareo vahoaka malagasy fa misy mizana ny tanilailao ary ny fahefampitsarana de eo ambaniny fahefany exécutif sy ny législatif araky ny teneny mostana teo hoe super président de iza ny mpavandy amitsika iza ny mpavandy donc je me pose la question zaho raha manatombotso Jean-Luc hoe fa iza loatra io mpanina io no afaka miimposer ny loi médiane sy ny persiane izy ka na ny PRRM aza mitazapotsiny ny aniny anao monsieur le colonel teo anaty ny ACC zay narodanao aveo nefa ny nataonao réanimation de velona atao amin'ny salle de réanimation hoe hiaro ny soi-disant lalam-panorenana ao anaty lalam-panorenana ngamba ny rasy diso hoe misy ny séparation de pouvoir nefa raha fa fijerinay azy ianao tsy mahateny tsy mahajoro miaro an'izay séparation de pouvoir zay fa misy olona manana ny atao hoe omnipotence Madagascar de eo indrindra mampalasa sainana fa maninona no manana ny fahefana extrême io olona io andao hoe toizatsika lay raisonnement raha matadidy anareo tamy dian'ny délégation ny fanjakana tany à Paris za moa tsy any Paris dia nisy fotoana nametraka fantanina no tamy resaka famatsiana solika zany hoe resaka programme gouvernemental calendrier agenda gouvernemental c'est le président de l'Assemblée nationale no mamoaka ny résolution hoe efa amin'ny voaohatra ao de fa isy ho tapitra ny fiarahana amin'ny patsinjara ny solika ohatrao ohatran'izy ndray ny ministre ny ino moa ty ministre ny énergie sy ministre ny solika wow super doué kosa izy polyvalent be le dala ve ny président de l'Assemblée nationale no mamaly ny question ny exécutif avec agenda précise de atao ina zany le ministre etra milanetsy aingokaingony fotsiny c'est pas fini mandeha ny resaky hoe ahoany reto miaramila russe reto iza ny tokony amaly an'izany ny folohan'ny tafika iza no folohan'ny tafika am'izao en l'équivalence de tokony folohan'ny PRRM satria izy no fahefana misolo ny folohan'ny pirenena de sy folo pirenena ary izy amin'ny hoe lehibe ny tafika azafady iza ny namaly président de l'Assemblée nationale wow aiky ngareny koa zany ministre ny défense araonareo tsara l'izy
de navoaka ny tsara zao misy français be deabe eto miaramila français wow izy koa zany service de renseignement général ny chef d'état-major tsy nahita teny ministre de défense tsy nahita teny ny PRRM tsy nahita teny ny foloan'ny assemblée nationale no namaly roa zay ny amin'ny resaka THCC ty ndray de io ny teneniny Mostana teo nanazavainy teo le izy de miahy zany mahalasa saina de ty hoe iza marina no inona marina no mahatonga azy manana an'io omnipotention. C'est pas une question anodine. Savez alors tsy manina raha tenenareo manao théorie de complot fa jondos savez efa zay mihitsy le hatramin'ny voalohany fa PRRM atao eo fotsiny aloha tsotatra de tonga amizay ve le fotoana hoe ça amizay le tsy un peu à la on veut faire un peu à la Ousmane Sonko à l'inverse satria araky ny feo mandeha zany Ousmane Sonko amizao fotoana zao tao anatin'ny quelques heures fotsiny tonga de démissionnaire ny premier ministre de aveo lasa de verina député de aveo lasa voafidy panina de nasena nametra-pialana ny panina grave be le izy à l'africaine dia efa mandeha ny resaka arepitsika hita d'ici quelques mois mety hametra-pialana mety hametra-pialana ny président ny Sénégal de ozy ny olona hoe cinéma ono mbola sa mahititsika aloha cinéma ono io mody miady izy rola de amizay fotoana zay zany satria azadiny fa Ousmane Sonko ny tompony Pastef fa tsy Bassirou Diomaye dia le zala jerenareo tena ola docile be miezaka ihany izy mampiseho fa hitanao mihitsy hoe il vit sous l'ombre d'Ousmane Sonko de manaraka an'iny hatramomaly de ohatra misy zavatra mandindindona anazy zany hoe savez zay koa le izy rehefa tena zoina satria raha za zao ny patron ka manao adalana ny olo ambany firezako tonga de daroako ena na tonga de saziko ena fa matoa za tsy samy daroko anao ary tsy misamy manasazy anao ao raha qui est le boss et qui est le serviteur eto am'ty régime mafanavozana ty fa zadiny fa misy ny atao hoe leader informel ary misy leader formel ny leader formel de le olona tendrena fa ao ambadiky ny tena tompony fahefana sy fantatro lasa mandeha be mihitsy ny saiko sy ny eritreritro hatramin'ny isin'ny affaire Sonko iny de zao ohatrany hafahafa de nanao fananina mihitsy oui je l'admets misy fomba fiteny française hoe il faut prêcher le faux pour savoir le vrai de niraparapa daholo anareo comité de soutien hoe pasteur Ratsilo tadiavinao isaraka ve izy rola de ono matsan'le olona hoe misy ane ny olona efa misaraka ao am'le tokantranony fa mbola miandro ny divorce isanao andrasany efa tsy mifampiresaka izy ao trano ao efa manao chambre à part ny ray efa mahandro sakafo ary amin'ny ilany ny ray efa mihinana ary amin'ny ilany mandeha ny daroka any an-trano de rehefa voaka ny trano de mody mifampitsikitsiky hoe famille exemplaire fanao ny olo zany de zany la zay nareo fa mampisaraka nefa le olona efa hatramin'ny voalohany misy fay à l'interne et ça se voit même tamin'ny fanendrenany ministre tao amin'ny lapam-panjakana fa nandeha daholo ny teny ratsy tamin'ny fanendrenany ministre hoe quota ho za hoe gouvernement de cohabitation hoa io fa tsy gouvernement d'unité nationale et à un moment donné le gouvernement de cohabitation tsy maintsy fissuré satria voaka amizay ny tompon'ny fahefana sy tompon'ny teny de medaolitsika zay tsy ny commentaire misy an'iny lesaka hoe karaha nasino japonais fa io azy ao be ny opon'ny olona mivoaka ambavany de ozy nareo dérapage hoe reny teneny reny non tsy dérapage reny ça veut tout dire lapsus révélateur savez tonga amizay le fotoana mila préparer na ny terrain bien qui dit préparer le terrain
zay de ny malasa saina de hoe isika ve mitodika amin'ny senia mitodika amin'ny PRRM est-ce que vous préparez une élection ou est-ce que vous préparez une sélection averiko ndray move ianareo seni sy ny refondation manomana élection ataoko amin'ny tena français satria misy jeu de mots izy sa ianareo manomana sélection hainareo mahasamihafa ny sélection mitovy am'ireny mpanao sélectionna sélectionneur na foot reny hoe bon anao zany fidiny équipe anao baolina ihany nataoko remplaçant mody miditra aloha ihany fa le tena favori ary amin'ny farany eo amin'ny 10 dernière minute ampidirina am'izay le enjana de efa reraka dolo ny adversaire de mitsofoka am'izay le tena tompotoerana fa miala am'izay lay nasaina namizaka le olona fotsiny zany natao hoe sélection sélectionneur ave zany nareo ao amin'ny seni sy ny PRRM fa tsy manomana élection zany hoe efa voafidy mialoha zany ny zavatra rehetrarehetra dia sous forme sisany élection za zany miantso ny Gen Z sy ny tanora hoe aza matory rakizy fa ato am'izay ny atao haute politique azalany andro eny ambojatovo eny nareo azalany andro amina resaka hoe zao hoe concept efa nyteny taminareo zahay hoe efa misoko manginy ty zavatra ty io fa mipotra manomboka mipotra ny sous-marin tsy afaka iletika anaty ranomasina mandrakizay fa à un moment donné tsy maintsy mipotra de rehefa mipotra eo izy de mety ho gaga am'izay nareo hoe aitsika na ny andro fotsiny nandany herim-po sy mondro kely tato amin'ny trakoto ay ny tena tompon'ny sehatra sy ny micro ato amin'ny rabe de nareo efa lany pile daholo le Gen Z sy le mpanotra ato amin'ny rakoto fa tena mipotra am'izay le rabe zay tompon'le ketriky de anao efa lany pile ina tsy moa nangovo entinao miady eo efa lany valatery le izy zay tiako tenena aminareo hoe manomana élection ve tsika sa manomana sélection zay zany miany no teko fa tsy hanao lavabe fa misaotra ny mostana nazany vaovao tamitsika de zay zany ny anton'iny requête nataona iny hanehoana amitsika hoe tsisy raha mandeha zany eo fa le izy moa meo proof zahay de zao hoe mena anareo proof zahay mihitsy nanomana an'lay lay requête populaire pour vous prouver hoe scénario fotsiny io zay ngaban'le izy fa dia tsy janona ela fa raha mbola misy teny ataony mostana de omeko mostana ny teny famarana eny pasteur misaotra anao tam'izany fomba fijerinao zay alohana marana antsika anazy de iteny zavatra ty fotsiny hoe alohany reo mpikaramanady ataontsika hoe mpikaramanady mpisolelaka amalatsika am'izay vidéo nataontsika mino zahay mba manana eo am'le niveau ny zavatra nyresahanay ny amalina ro anazy fa tsy magaga mo ny iteniteny foana rehefa avy eo fa tsara na mahafisinay tenenana alohananareo amin'ny teniteny foana araka ny lalàna de ny assemblée nationale tsy afaka analan'izany membre ny HCC zany na izany na tsy zany ary tokony zavatra telo ny tokony misy décret de constatation ny démission volontaire ny membre ny décès sanatria na ny abandon de poste zay vao misy an'izany déclenchement ny zany procédure zany nefa ny zava-misy am'izao de hoe en pleine contestation misy contestation ao de iny hosoloana ny membre satria misy iteniteny manko eo bandeau vert bandeau bleu bandeau rouge saky bandeau noir iteny daholo ny rehetrarehetra satria tsika androano ny assure et certain hoe nanao attaque amin'iry zalahy tsy attaque anareo zany tsisy rarahine anareo tsisy rarahine an'izany filoanareo zany fa ny anay ny intérêt firenena manahirana anay le firenena marary anaovanareo anazy tsy izany ny fanovana ny takin'olona rehetrarehetra
zay ny tiany ho tsindrina. Tsy malahelo anareo, tsy jaloux anareo mpangoro-karena na mpanondrana volamena na mpangalatra ao amin'ny firenena, tsy jaloux anareo izay fa marary anay ny anaovanareo firenena. Zay ny antony mampiteny anay, de mahazo miteny mahazo mamaly daholo moa ny rehetrarehetra fa zay tsy voatery koa hoe amaly ny rehetrarehetra satria hitanay ihany ny video sasany zay de somary nampome ihany fa aleo natao ozy PRRM zay ndraindray ane mampome ihany ty Facebook ty atao fampomezany tena mariny zany fa sady mome ny tokony tonga sainy. Mankasitraka atsika rehetrarehetra, mankasitraka anao paster ary finaritra atsika rehetrarehetra manaraka indray. Misaotra betsaka. Zay no lava zay no fohy fa dia eto foana moa tsika raha misy vaovao dia mampilaza mialoha tahaka ny nataonay androany. Raha soa tsika rehetra.